falifaly ery zareo amin'ny fitondrana hoe tena hoe nanao raha mpisaorana angambany izay Andry Rajoelina fa tapitra le fitsarana tsy voasambotra izy. Oui, tsy voasambotra ianao fa ny anaranao tompoko dia voatonona tao du début jusqu'à la fin jusqu'au dernier jour. Tsisy marina daholo ny zavatra rehetra na ely mikasika an'io raharaha ro mivosy Randrianarysou talehan'ny kabinitra teo alohany filoha Andry Rajoelina io tsy mahalala mikasika an'ilay raharaha Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy nisy na kely aza porofo ny ilazana fa tafiditra tao anatin'ity raharaha ty Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tsy mahalala mikasika an'ilay raharaha Andriamatoa Andry Rajoelina. Voaporofo nandritra ny raharaha-pitsarana rehetra mihitsy fa tsy nisy nidiran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika na kely aza ilay raharaha. Comment se fait-il ny olona ny firenena hafa hanivelona no sari-piaro amin'ny harem-pireneny Madagasikara? Fa maninona mpitondra eto Madagasikara ny sari-piaro amin'ny arena ny vahoaka malagasy? Fa maninona ny olona nivelona no sari-piaro tonga amin'izao fazy zao? Ilay zavatra mampalahelo zany. Raha matadidy tsara sika dia nilaza Fanny Soernaivo fa fantatry ny filoha Andry Rajoelina tsara ny zavatra mitranga tamin'ny resaka Gemfield izay nanameloina ny Romivos Andrianarysou. Dia avy eo laza koa izy fa au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny Gemfield Andry Rajoelina. Zay kosa aloha dia nitenena andrano hoe au courant Rajoelina resaky ny avy miresaka amin'ny Gemfield izy dia manao tatitra. Manoloan'izany fanambarana nataon'ny Fanny Soernaivo izany dia nivoaka tamin'ny fahangina ny Lalatina Rakotondrazafy izay minisitry ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa ankehitriny rehefa tseno elaela ary izao ny fanambarana ofisialy nataony. Ny zavatra nisy vao nanomboka ny poky io raharaha io tany amin'ny volana Aogositra taona 2024 tany dia nampangaina fa hoe misy idirana Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Zay no mivoizina foana misy an'ilay mpitsara voongana iny moa dia namerimberina n'izay foana hoe tafiditra ao Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy afabela Andriamatoa Andry Rajoelina. Nisy ny laingany foronina mihitsy ny tamin'ny fotoan'andro hoe antso any Londres Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny 30 ny volana Novambra 2024 dia nisy ihany koa ny lazaina fa hoe dia nitonon'ny Romy vosy Randrianarysou mihitsy izy hoe izy mihitsy ny tena nanao an'ity raharaha manga ty ohatra ny hiraka zany ro mivosy Randrianarysou sy ty frantsay Philippe Tabuteau ty fa io ny marina dia marina ihany. Raha arak'izany zavatra nambarana izany dia manamafy tanteraka i Lalatina Rakotondrazafy fa tsy nisy na kely aza porofo mazava fa tafiditra tao anatin'ny raharaha Gemfield ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Ary ihany koa efa nazavain'ny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa Gemfield mihitsy rehefa nanontaniana izy ireo fa tsy mahalala na inona mahakasika izany ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Zareo mpitsara niongana any Frantsa io dia Fanny Soernaivo sy ny tariny io nandany fotoana nandany vola mihitsy mazava ho azy moa mametra-panontaniantsika izy amin'ny maniraka azy amin'izany satria tsy mora zany mandeha manao déplacement makany à Londres zany dia lafika tany mihitsy dia tena niandro mihitsy hoe hitonona an'Andriamatoa Andry Rajoelina maika mihitsy zany hoe tafiditra ao anatin'ny raharaha Andriamatoa Andry Rajoelina. Kanjo ny ala maina fa vita ihany ny raharaha fitsarana, tsy nisy fanamelohana, tsy nisy na kely aza porofo ny ilazana fa tafiditra tao anatin'ity raharaha ty Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Raharaha fitsarana aza rehefa nataony famitorana satria niakatra alabaka zany no fitorana teo alohan'ny fitsarana zany lay orinasa Gemfield ny tompon'andraikitra tao dia nanazava mihitsy tompon'andraikitra io hoe tsy mahalala mikasika an'ilay raharaha Andriamatoa Andry Rajoelina. Nolazain'ny Lalatina Rakotondrazafy fa lainga daholo zany ny zavatra nolazain'ny Fanny Soernaivo mahakasika ny zavatra naela eraky ny tambazotra tserasera izay mahakasika ny filoha Andry Rajoelina ary mbola manamafy hatrany izy fa tsy misy idiran'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina iny raharaha izay nakasika ny Romivos Andrianarysou iny. Mifanohitra amin'ny lainga izay aparitaky ny mpanohitra ty Madagasikara zany sy aparitaky ny Fanny Soernaivo. Zareo moa dia tena miaina lainga, matory lainga, mifoly lainga, ny vatatena indray manontolo tafiny lainga daholo efa zay ny fiainany zareo dia lainga sy fanaratsiana olona sy lainga sy famitehana olona zay ny zavatra iainana isan'andro san'andro. Fa eto zany dia voaporofo mazava hoe tsy misy idirana Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ity raharaha mikasika ny talehan'ny kabinetrany teo aloha ty ary ny
vohitra zany tao anatiny raha-pitsarana rehetra. Eto zany aloha dia voaporofo fa tsy marina le nylazana fa convoqué Andriamatoa Rajoelina tamin'ny 3 volana novambra satria efa hatramin'ny voalohany nazava fa tsy nisy idirany le raharaha. Ary raha tadiditsika tamin'ny volana aogositra 2024 voasambotra Romy Votsirandrianarsoa, raha tadiditsika tsara ny zavatra nivoaka tamin'iny dia efa nanao fanambarana ny fiadidinan'ny repoblika hoe tsy misy idirana Andriamatoa Rajoelina ary tsy nahalala ny diany Romy Votsirandrianarsoa nakany Londres akory azy fa niditra congé izy dia tonga dia lasa tany. Tadidiko tsara satria avy any Rwanda zay tamin'io fotoana io dia nody teto Madagasikara dia fotafody teto Madagasikara dia lasa tany Londres zany Romy Votsirandrianarsoa. Tsy nahalala n'izay ny filohan'ny repoblika fa izy moa zany tonga dia nandeha fotsiny satria ao anatin'ny congé an'izy naka fotoam-pialan-tsasatra izy. Nanamafy ihany koa izy fa i Romy Vos mihitsy no niteny fa tsy misy idiran'ny filoha Andrinirina Rajoelina mihitsy ny raharaha Jem Filziny ary amin'ny mahatalian'ny kabinetra teo alohan'ny Romy Vos Andrianarsoa no nahatonga ny anaran'ny filoha voatontonona matetika tao. Mbola nanelitsao foana ihany zareo taty amin'ny fanoherana hoe misy idiran'Andriamatoa Rajoelina io dia ny tena mampalahelo le fitaka be vava ataon'le vahoaka. Nivoaka le lahatsoratra dia hoe l'ancienne directrice de Andry Rajoelina, du président de la République de Madagascar Andry Rajoelina, zay ny resahany dia any dia avadika le resaka hoe voatontonona Andriamatoa Rajoelina satria io mihitsy misy miteny président de la République ao anatin'le article kanefa le olona ny talian'ny kabinetrany tamin'izany fotoana izany ary efa niteneniny mazava ao anatin'le article hoe ancienne directrice de cabinet efa taloha zany efa tsisy idirany amin'izao tsony zany ary efa voaporofo nandritra ny audience rehetra fa nisoerinay fa nge nanatrika an'izany audience zany sy ireo olona vitsivitsy niaraka taminy avy any Frantsa ary malala tsara izy fa misy malhonnêteté intellectuelle ao niteny mihitsy ilay solitena le tompony andraikitry ny James Field rehefa natao famitorana teo alohan'ny fitsarana hoe tsisy nidirana Andriamatoa Rajoelina tsy nahalala mikasika an'io na Romy Votsara nge dia teny hoe tsy nisy nidirana Andriamatoa Rajoelina tao anatin'le raharaha ary ny teny mihitsy izy hoe tsy mahafantatra ty fampirarahany ty Andriamatoa Rajoelina fa zahay sy ny associéko mahafantatra an'io fa ny saika kajikajin'izy ireo dia hoe ampionana amin'Andriamatoa Rajoelina io société io mba azahoany zareo an'le vola. Ndao any averina enona ny zavatra voalazan'ny faniry soerinay hoe dia avy eo laza koa izy fa au courant tanteraka amin'ny fifampiresahany rehetrarehetra amin'ny James Field Andry Rajoelina. Zay kosa aloha dia nitenena andrany hoe au courant Rajoelina resaky ny avy miresaka amin'ny James Field izy dia manao tatitra. Araky ny filazan'ny Lalatina Rakotondrazafy dia diso fanantenana tanteraka ireo mpanohitra sy ireo pombany faniry soerinay rehefa vita ny fitsarana fa tsy voatonona tao anatin'ny afera mihitsy ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina. Iny zany aloha dia apetrako mazava eto tsisy marina daholo ny zavatra rehetra na ely mikasika an'io raharaha Romy Votsirandrianarsoa talian'ny kabinetra teo alohan'ny filohan'ny Rajoelina io ino mivoaka ny didim-pitsarana tapitra treo zany ny famoronana lainga mikasika an'iny raharaha iny diso fanantenana tanteraka ary zareo mpanohitra izay nieritreritra foana tamin'ny fomba rehetra hitady ny hevitra hoe ampidirana n'Andriamatoa Rajoelina ampidirana n'Andriamatoa Rajoelina ao anatin'ny raharaha fa dia voaporofo mazava tsy misy tsisy ambiguïté tsisy fisalasalana ntsony tsisy teboka mety hafahafa intsony fa tena tsy misy idirana Andriamatoa Rajoelina ary madio tanteraka izy zany ao anatin'izay raharaha izay so ihany ny filohan'ny Rajoelina fa tsy niona tamin'ny orinasa io fa raha zany niona tamin'io na dia hoe entin'ny fahadiova-po azy amin'ny filohan'ny Rajoelina zany mety misy investisseur vonina hiasa dia efa hafa angambany namadihana an'izay resaka izay fa so ihany fa nale fionana aza tsy nisy mihitsy ary raha tena tafiditra tokoa nge any Rajoelina Andriamatoa Rajoelina tsy tohaina raha marolay azony natao tsara hoe ty le olona riona amiko e fa nale fionana aza ne tsy nisy mihitsy efa nampilazan'ny filoha Andry Rajoelina i Romy Vos Andrianarsoa izy fa ny filoha tsy nanaiky iona tamin'ireo mpandraraha ireo. Efa nikasa tokoa Romy Votsirandrianarsoa hoe ampiona ny filohan'ny Rajoelina tamin'ireo olona ireo fa ny filohan'ny Rajoelina ny teny mihitsy hoe za tsy miona amin'ireo olona ireo satria tsy mazava amiko ka raha mbola tsy mazava amiko dia tsy afaka handray an'izy ireo zay zany ny zavatra nisy zany hoe tena mazava fa tsy nisy nidirany ary tsy nalala n'izay arrangement na izay fifanarahana mety nataony Romy Votsy nangatahany vola tany amin'ireo orinasa ireo mihitsy ny filohan'ny repoblika dia any izy zany ny antsorika ny saziny izy tompony andraikitra feno amin'izay izy aoka tsy soketaina sy lotona amin'izany ny mazony filohan'ny repoblika sy ny mazony Madagasikara fa tsisy idiran'ny firenena tsisy idiran'ny filohan'ny repoblika mihitsy io raharaha anankiray io. Mety ho vaovao tsara ho an'ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina zany raha tsy voatontonona tao anatin'ity aferity ny anarany
kanefa kosa raha averina enona tsara ny zavatra nolazain'ny Lalatiana Rakotondrazafy dia fanadiovana ny filohan'ny Repoblika irery ihany no tena ny voiziny sy tena ny fantohany ary tsy misy resaka mihitsy mahakasika ny fanadihadiana tokony atao amin'izay kolokolo mandeha ao amin'ny fitondrana faratapony ao izay anabadoana ny vahoaka malagasy tanteraka. Tsy misy resaka mihitsy mahakasika ny resaka fandraharahana eto Madagasikara, tsy misy resaka ihany koa mahakasika ny fiarovana ny harem-pirenena malagasy. Manoloan'izany indrindra dia naneho ny heviny ny namana Arfidy Ramanandraibe. Fa raha ohatsy tsika nijery ny hainao manjery indrindra fa ireo hoe mifanindran-dalina na hoe miraidia amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana dia hita hoe natao ensordine na hoe niezahana ny ampanginana aniny toejavatra iny. Toy izao ny fanehoan-keviny manoloana ny zavatra nitranga tamin'ny raharaha James Fields izay nalaza be iny. Hoe normal kosa kay raha ohatsy ka tsy tonga eto Madagasikara ny mpamatsy vola raha nahitantsika ireto le mpanjara anglisy mikasika ny fitrandrahana arena kibony tany indrindra fa ny émeraude sy ny safira sy ny volamena ireto dia tamin'ny taona 2020 sy 2020 tany izy ireto no nanapa-kevitra fa hiditra amin'ny fitrandrahana harem-pirenena eto Madagasikara. Tamin'izany fotoana zany Ramatovos Randrianarso dia mpanolotsaina manokany ny président ny République ny Madagasikara Andrina Rajoelina zany hoe conseiller spécial rehefa nanaramaso akaiky anio tantaramangy io. Maromaro ny zavatra efa nifampiresahany reto mpandrara anglisy reto James Fields reto tamin'ny mpitondra fanjakana malagasy dia nanapa-kevitra izy ireo tamin'ny 2020 fa anatona ny ministre tompona andraikitra tamin'izany fotoana zany dia ministre ny fitrandrahana arena kibony tany. Zay le histoire zany hoe rehefa tena jerentsika zany reto mpanjara reto malgré ny zavatra rehetrarehetra nisy dia niezaka foana hanara-dalàna nametsaka foana izay hoe lalàna ambony mpanjara ambony rehetrarehetra izay ary niezaka anaraka ny pitso ny antsipiriany zany hoe fitrandrahana zany. Fa rehefa naheno nahita ity ataontsika hoe mpanolotsaina manokany président de république Ramatovos Randrianarso ty tany amin'ny 2020 fa nifampiresaka tamin'ny ministre ny arena kibony tany ireto mpanjara teratany anglisy reto tena nanapa-kevitra nitsofoka tao anatin'le tantaramanga misy drala avao ato misy volazo alaina ato aloha itsofoako ty surtout amin'izao fotoana zao za efa taleniny kabinetra ny présidence. Sarotra dia sarotra ny fandraharahana eto Madagasikara hoy izy raha tsy mahafantatra olona ambony ao amin'ny fitondrana ary tsy tongatonga foana zany fomba ratsy zany fa efa misy manao an'izay ao amin'ny faratampony ao. Sao ny fanazavany azy. Ny antso ny lehibe an'ireo orinasa io ary dia niresaka taminy fa raha tianareo vita aingana diaingana sy malaky ny taratasy afahanareo mitrandraka eto Madagasikara dia iza afaka mifasilité amin'ny sehatra misy ao satria akaiky ny président ny république fa dia zao za tsy hifampiresaka aminareo mivatana fa ity misy frantsay atokisako efa niara-nasa tamiko nandritry ny demi-siècle hifampiresaka aminareo tractation rehetrarehetra azonareo atao amin'io fa za manamora ny resaka afera fisokafanareo eto Madagasikara. Izay le pratique misy eto Madagasikara, izay le pratique efa fanao eto Madagasikara ka mila mahafantatra ianao président de république ny Madagasikara, mila fantatra ianao ministre, mila mahafantatra ianao olona akaiky ny mpitondra-bony izay vao afaka manao zavatra ao anatin'ny territoire ny Madagasikara. Izay ny mahazatra eto Madagasikara eto ka namitsabrao ary ianao dia tsy maintsy manonona anaran'olona ambony eto amin'ny firenena ary io l'exemple vient toujours d'en haut zao fiteny vazaha avy any amin'ny faratapony io. I Madagasikara tokoa ny tena perte tanteraka tamin'ity raharaha ity ary ny tena mampalahelo i Arfidy Ramanandraibe dia isika tompony harembe misy eto Madagasikara indray ny tsy sarotiny fa ireo vahiny mpanjara avy any ivelany. Fa izao eto le ik satra ny diririnina amin'ny mpitondra-mbony eto Madagasikara ka nieritseritra fa ny pratika fanao eto Madagasikara dia mbola azo ampiarina any London ilay mpanjara no nitory tsy fahita sary eto Madagasikara. Dikany hoe fitoriana dia hoe baibay ilay fiaraha-miasa, baibay le vola be azo trandrahanao Madagasikara fa hoe zay le lalàna, zay ny rarina, zay ny hitsiny, zay marina. Ahitantsika an'le hoe image na mpanjara any ivelany any, ahitantsika le fomba mampanao izay tsy ho fahita velively zany eto Madagasikara eto. Fa na zava-dehibe aty dia hoe akaiky n'ilay filoham-pirenena ilay olona nanao an'ilay afera maloto. Tena mampalahelo dia zao anatin'ny toe-javatra ohatra zany dia hoe comment se fait-il ny olona ny firenena hafa hanivelona no saro-piaro amin'ny harem-pireneny Madagasikara? Fa maninona mpitondra eto Madagasikara ny saro-piaro amin'ny arena ny vahoaka malagasy? Fa maninona ny olona nivelona no saro-piaro tonga amin'izao fazy zao? Le zavatra mampalahelo zany. Tsy adino ihany koa ireo volamena rehetra izay efa naondrana tsokisoky tany ivelan'ny tany ka modiny tampenana tamin'ny vaovaona ampalazaina maneran-tany fa nanondrana volamena roklao tamin'ny fomba ara-dalàna ny fitondrana mba ampisehoana fa hoe
misy tokoa ny lalàna eto Madagasikara ary tena manara-dalàna ny fitondrana malagasy. Kanefa hita fa sinema fotsiny ihany zany satria aiza ireo volamena be dia be efa 4 kilao hatramin'izao tsy hahenona feo avy amin'ny tompona andraikitra. Fa maninona raha tsy abadoana toy izany ny vahoaka malagasy? Mila potehina tanteraka izany fomba fanao izany raha araka ny fanehoan-kevitry Arfidy Ramanandray be. Efa nisy volamena 70 kilao mahery avy eto Madagasikara tsatsa tany ivelany tany. Nisy koa tselatsela zay nitratra tany Comore. Nisy koa tselatsela zay no tratra tany Seychelles. Fa zany rehetrarehetra zany miala eto Madagasikara fa grrr de lasa. De eto na mafana an'izany ary eto le manahirana lay sinema ataon'ilay mpitondra fanjakana eo anatrehany teo javatra ohatra zany. De nasiana sonema kely fa manomboka zao de anondrana volamena ara-dalàna ny firenena malagasy ary de nisy volamena ratsy diso angamba ny rokolo teo eo navoaka teto Madagasikara hoe tamin'ny fomba ara-dalàna tena voaka tamin'ny ena manjery ray manontolo anehoana fa hoe manara-dalàna ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara fa io misy volamena rokolo mivoaka ara-dalàna. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fa miza mieritreritra fa mbola diny Madagasikara ny 2 telo 70 kilao voaka teto. Iza mieritreritra fa diny Madagasikara ny 3 kilao voaka teto Madagasikara reto. De misy dikanina izay sonema zay izay le hoe zavatra manahirana saina no mieritreritra azy izay le fieritseretana ny voaka malagasy sy ny mpandraharaha malagasy ho badrahodra ka hoe rehefa anaovana sinema kely indre mandeha de hoe tapina ny domy fa io araha fa tena misy marina le zavatra ara-dalàna eto Madagasikara. Izay mila tsy maintsy potehana izay pratika ao anatin'ilay firenena izay satria hita hoe nanapotika ilay firenena le izy matoa Madagasikara mbola farangidanytsika menakavy amin'izao fotoana. Naneho ny heviny ihany koa ny profesora Ralson Roger mahakasika an'iny raharaha iny. Zao no nambarany. Ny sakony ratsy be ho an'ny firenena malagasy indrindra ny fitonam-panjakana eto Madagasikara ny fisiana hoe tale kabinetra amin'ny farany tapana. Aza adonina fa ny tale kabinetra ny numéro 2 firenena filoham-pirenena dia tale kabinetra. Araka ny tenin'ny faradebina anankiray izay fa tale kabinetra hoe za ozy nandray ny mission ataoko tampoko mandeha ozy tsy malala na secrétaire général ny présidence ary ozy tsy malala sy mikasa reto amin'ny présidence ary tsy mitondra passeport mihitsy aho ozy diplomatique mandeha fotsiny amin'izao maniraka manitahiraka. Ho an'ny faniriso indray dia mirongatra tanteraka ny kolokolo eto Madagasikara ho izy indrindra fa ny eo anivon'ny fitondrana ary raha nalefa lavidavitra kokoa ny fanady adiana tamin'ity afera iray ity dia tratram-bodiombo ny filoha Andrinirina Rajoelina. Tsika rehetra zany efa miahiahy maheno sisyondresaka hoe manao corruption reo mpitondra reo mamaritra rem-pirenena reo mpitondra reo. Betsaka ny olona izay te hiditra mpiasa vola ao Madagasikara de miemotra rehefa mifaneritra amin'zareo fa tamin'ity indray mitoraka ity zany ny James Fields no nanaiky andeha hatramin'ny farany andeha hatrany amin'ny fisamborana ny olona izay nanao intermédiaire tamin'zareo ary zara mahita hoe nalefa lavidavitra kokoa ny investigation an'zareo zany hoe raha nitohy izany elaela le fifampiresana tamin'ny Romi izay tonga hatrany amin'ny Andry Rajoelina de minoay anareo fa de tratram-bodiombo Andry Rajoelina nangataka vola ohatra ny ataon'ny Romi io. Tsy ny fahadiovan'ny anaran'ny filoham-pirenena nefa ny tokony atao ady hevitra amin'ity raharaha ity fa misy akony lehibe eo amin'ny fandraharahana eto Madagasikara ny resaka James Fields iny ary ihany koa taratry n'izay efa naseho tany aloha rehetra tany sy izay mety mbola ho avy ihany koa. Tsara fantatritsika fa ny mahatonga atsika tsy manana investisseur tsara investisseur tena hoe miaro ny vahoaka ny tontolo iainana miaro ny atao hoe bonne gouvernance na hoe mba mitsinjo ny firenena izay anaovana investissement de noho izay anton'izay satria ny crapule ihany no afaka hiara-iasa amin'ny fitondrana io ny crapule ihany no afaka hiditra amin'izany hoe aleotsika anao an'le corruption raha zay no atafidirana ao Madagasikara de izany tonga ndreo mpamatsy vola ao amintsika tsy misy tamberina ndraikitra na retombé positif amin'ny vahoaka malagasy akory. Mbola mitazona ary mahasamy joro amin'ny teniny hatrany faniriso Herinaivo fa voatonona tao foana ny anaran'ny filoha Andrinirina Rajoelina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Falifaly ery zareo amin'ny fitondrana hoe
tena hoe nanao raha mpisaorana angamba izay Andry Rajoelina fa tapitra le fitsarana tsy voasambotra izy. Oui, tsy voasambotra ianao fa ny anaranao tompoko dia voatonona tao du début jusqu'à la fin jusqu'au dernier jour. Ary ananan'ireo solotenany ambasady izay solotenany etat malagasy nanatrika ny fitsarana nandritra izay fotoana izay intégralement zany voatonona foana hoe au courant, voatonona foana hoe dès le premier jour dia efa niteny tamin'ny Andry Rajoelina izy fa Andry Rajoelina no mbola tsy nanomeny fotoana ahafahany miona amin'ireto olona ireto. Ary efa nisy koa ny fotoana izay nomanina hoe ionany Andry Rajoelina sy ny Jemfield dia conseiller tao amin'ny ambasady malagasy aty Frantsa indray no niorganize an'le fionana dia tonga dia no saromany Romy le izy hoe non ajano io fionana io. Eto am-pamaranana dia izao fa maninona ny tsy nametraka fitoriana avy hatrany ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara raha tena tsy nafantatra marina mikasika an'ity raharaha Jemfields ity. Aiza ny PAK, aiza ny Bianco ary ireo maro hafa izay tompona andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly no totsieno amin'ity raharaha kolikoly avo lento ity. Fa maninona ny tsy misy fanadihadiana misokatra momba ny raharaha manameloka ny talen'ny kabinetra teo aloha io sa inona ny tsy mampihetsika azy ireo. Izay indray ny video antsika androany, mankasitraka ny ianao hatramin'ny farany. Aza tiany ny manao j'aime ny video sy misabone amin'ny chaîne. Amin'ny manaraka indray.